Izay baolina kitra izay ihany dia efa miditra amin'ny fampivondronana ny Barea Madagasikara izay hiatrika ny lalao mandroso ny fantsanina ho an'ny tranona ao amin'ny 24 ka Enkarion eny mitondra fanazavana mikasika andrindra izay ny tale teknika national de Bonjean François marina moa fa dia amin'ny 17 volana aogositra zao ny hiatrika izay lalao mandroso amin'ny Angola izay ny Barea Madagasikara. Nanomboko telo andro zay ny fampivondronana ny ekipa pirenenantsika dia zay rehetrarehetra voantso ankoatrany le mbola nanao match ny ekipan'ny Fossa zany efa tonga eo daholo ny mpilalao salama tsara daholo izy rehetrarehetra na ny mpanazatra zany na ny mpilalao ary vonona dia vonona tokoa. Le programme-ny fanazarantena moa zany efa hitanao teo zany fa nanao androany manao but quotidien fa ho an'le satria mandeha koa zany ny tellement coupe de Madagascar dia mandeha mamonjy ny ekipany dia io mpilalao reo fa tonga dia verina mody aty amin'ny fampivondronana aty. Ny programme an'asa ankoatra fanazarantena zay voalazako zay amin'ny larobia zao misy match test kely ohatrany fatao eo Mahamasina anaovana azy dia mbola mijery tsara le ora fa le am'le nataonay zao satria misy match inte poule des as na Lamanga io atao amin'ny maraina ny match test zay ataonay anao amin'ny Sokafoty amin'ny larobia maraina zany amin'ny sivy sasany. Zay ny fanazarantena ary ny mpilalao efa vonona dia vonona tokoa. Angola dingana farany alohan'ny dingana famaranan'ny CHAN 2024 manahoana fahafantarana ny Angola raha ny ara teknika. Eka manana maizy azy koa izy ary io moa zany efa io foa maresantsika matetika vatana eo le vatana fa amin'izao fotoana zao ny favitrina sy ny fatanjahana ara-batana no tena zava-dehibe ary zay tsy ataonay ambanin-javatra mihitsy amin'ny fanomanana zao ary efa misy film maromaro hitanay indrindra taty arina tato na tany Kozafa na Masiro Maurice iny efa jerena zany efa jereny ny teknisianantsika jereny ny mpanazatra zay taritiny maître Ro zay head coach ao ny film mikasika an'io hitany daholo aiza ny point fort aiza ny point faible ny tiama andalovantsika amin'io Angola io. Tsy atao tsamevanina mihitsy zany io ekipa anankiray io satria manana maizy azy fa ny antsika koa vonona dia vonona ny mpilalao ary io koa ny mpanazatra manao zay heveriny fa mety ampatsara atsika amin'ny lafiny ara-baty sy fa ny taktika ny ekipantsika io. Zay naovantsika ny fanazarantena moa zany atao amin'ny Mahamasina foana ny tolakandro manomboka amin'ny talata tolakandro afa-tsy ny larobia ihany le voalazako teo lakamisy tolakandro ary ny zoma tolakandro satria ao Mahamasina no anaovana azy mba hizaran'ireo mpilalao-tsika reo mikasika ny terrain aiza ny tokony hoe na mikipy azy izy fantany tsara hoe ahoana Mahamasina satria anazy io ary aveo koa zany manantena ny mpakafy sy ny mpanoana rehetrarehetra ny supporter zany anoana hatramin'ny farany io ekipantsika io mba hahatongavantsika amin'izany dingany famaranany CHAN Afrika zany.